ratukisikizao maneo zay tena natinyao nakuamaritra mitsikinzazira fanomezana miasa zay ny fanampiana zay fanatomboka tamin'ny herinandro dia androany dia taty ambovary sabotsy namena izahay sy tatia tsara fandro ny olona nitondranay anjara politika androany dia teo amin'ny 500 teo dia fisarana ny vary sy laoka zany sy kobahaina ho an'ny ankizy latsaky ny 5 taona. Inona tonga n'ilay safidy sakafo masaka natolotra reo fa tsy sakafo manta na hoe zavatra hafa? Nisafidiananay ny hoe sakafo avy hatrany no omena ny rehetra-boina dia ny fitsirihana izay na fidinana fotony izay nataonay dia hita fa na dia fitaovana andrahoana sakafo ara dia tsy halanan'ireo ireo dia indrindra moa na sakafo andrahoana raha tsy misy dia tonga dia sakafo mivantana any amin'ilay rehetra-boina no nataonay. Ilaina olona roa Rakotonirina Justin olona telo Rakoto Armana Brunel Elisa le Brunel Rakotonirina Justin olona telo Rakotonirina Justin Erfine Simonette olona dimy Randria Mananjary manahirana Erinosy Randria Mananjary manahirana Erinosy olona enina Herinala Mahafaly Justin olona telo Ramanantena Soa Erisolo olona efatra Ny zazakely manomana vilia amezana koba miandry kely fotsiny no masaka. ratukisikizao maneo zay tena natinyao nakuamaritra mitsikinzazira. Ny problème moa zany eto amin'ity faritra ity dia iva any sy faritra iva dia miakatra be ny rano dia sarona daholo ny tranon'ny olona, sarona ny fambolena, sarona ny simba ny fiotondra. Amin'izao fampilavana association fity aty zao dia mahatsiaro mba maivana izay satria zany amin'ny fitadiavana ny sakafo hohanina androany manahirana ny hohanina rakotra manahirana na mahita koa ara dia tsy zarizary fa ny sakafo nentinareo androany kosa dia hitanay fa sady ara-pahasalamana ny tena sakafo malagasy. Ankoatran'izay inona tena hoe antom-piveloman'ny rehetra-bony ankabeazan'ny rehetra-bony ireo ety izay voatery manajanona ny asa fiariana izy ireo? Ny antom-pivelomana ety dia tsisy afa-tsy ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny 20 isan-jato dia mazava ho azy fa potika ilay fambolena, potika ilay fiompiana dia tena potika zany ny tena ho avy. Ny ary ny ho aviny zany raha potika androany sy tafarina raha tsy taona 2 na 3 any vao tafarina. Misy faritra hafa ve atahorana hoe hotratran'izay vony izay ety amin'ny anety? Ny faritra zany zany tena faritra tena voly dia ny faritra fokotanina didina sy izay ivaiva toerana any ary iny zany le problemany misy fefilovaky ilay fefilovaky eo be lanitra zany raha mba voatapony dia mba mety hena le fahavoazana na hoe hijanona amin'izao fa raha vao tsy voatapony izay fefilo izay dia mety mbola ina ny toizany sy
hiakaran'le rano bebe kokondray izy mety amin'ny firy ao rehetra-bonina rety amin'ny commune re atanivon'ny commune zao misy any amin'ny 540 ny totalin'ny tsabony Ratukisikisaw maneu zay tena matinyao naku amaritra mitsikin zazi